afaka miteny aminareo fa milamina tsara ny stock satria alohan'ny latsahany io sambo mitondra importation io zany dia manana eo amin'ny 40 jours tsika amin'ny super sy eo amin'ny 35 jours tsika amin'ny gasoil. Zany zany manaprofo fa misy foana le stock. Tsy hoe miandro sambo foana akory tsika zany satria ao anatin'io stock io misy le varotra isan'andro zany le filanan'ny mpanjifa fa misy koa le atao hoe stock de sécurité izay ao anatin'io zany misy eo amin'ny 220 andro ao anatin'io satria mety misy nahinany nareo tato ato hoe 20 jours fa le 20 jours zany le équivalent le stock de sécurité. Iny zany le ohatrany hoe minimum tsy maintsy tazomina fa ny ohatran'izay ataontsika hoe stock opérationnel ahafahana mandefa foana ny famatsiana manerana ny nosy zany ao amin'ireo dépôt roapolo mahery misy eto amin'ny firenena. Mitondra eo amin'ny 74 millions de litres eo izy io. Ka ao anatin'izay 74 millions de litres zay misy 17 millions de litres mahery kely super, dia misy 53 millions de litres mahery kely gasoil, dia misy pétrole lampant zany amin'ny 3 millions 700 000 litres eo. Raha atao zany ny ampina zany ireo le stock anankiroa ireo, stock physique izay misy any anaty dépôt sy misy any anatin'ireo camion citerne izay mandehandeha eran'ny nosy zany, dia mihoatra ny 80 andro zany ny stock rehefa misy 70 andro ara ny amin'ny super rehefa tafidina le ao anaty sambo. Ka amintsika miteny zao aloha dia mbola ao anatin'le fitoanandoha foana ny fanjakana sy ny compagnie pétrolière zany. Mbola tsy misy tena décision tapaka aloha hatreto fa maromaro fotsiny ny ataontsika hoe piste de réflexion momba ny hoe ahoana ny hitondrana ny resaka vidiny eo. Fa ny afaka hamara aminareo fotsiny aloha dia mbola tsy mihetsika aloha zany ny prix satria misy tamin'ny voalohan'ny volana avril teo ara misy niantso anareo mpanao gazety hoe hiakatra sa tsy hiakatra, hidina sa tsy hidina, ho tazomina ve, dia miteny fotsiny izy hoe hatreto dia mbola tazomintsika ihany aloha le vidiny fa mbola mipiondo tanteraka ny compagnie pétrolière sy ny fanjakana. Raha samy matadidina aminareo fa taminatin'ny document ny engagement tany amin'ny FMI dia hoe tsy atao mihoatra ny 100 milliards d'ariary. Zany efa nanazava ihany monsieur le ministre tamin'ny herinandro angamba izy iny raha tsy diso hoe marina efa somary mihoatra izy io fa amintsika miteny zao koa nefa misy zany le ananan'ny zareo amin'ny fanjakana fa misy koa ny ananan'ny fanjakana aminy satria misy ohatra hoe misy droits et taxes zao mbola tsy naloha, misy redevance etc koa mbola tsy naloha. Ka zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'le point rehetra dinihana miaraka amin'ny zareo satria le gestion an'le passif eo koa le gestion an'le tokony harotsany aty amin'ny fanjakana zany, zay tsy maintsy jerena miaraka. Tao anatin'ny telo volana voalohany dia niakatra tokoa ny fanjifana teto amin'ny firenena satria amin'ny ankapobeny zany raha raisina zany ny produit rehetra manomboka ny gaz ka hatrany amin'ny fiolon'oro sy hatrany amin'le nafta ampiasaina ambadivy ao anatin'izany rehetrarehetra zany koa zany ny super na ny gasoil na ny pétrole na ny produit aviation dia efa manakaiky ny plus 15% ny marché tao anatin'ny telo volana voalohany raha ampitahana amin'ny telo volana voalohany taona 2020 sy 2020. Marina tokoa fa nisy ihany koa moa le filana niakatra be teo amin'ny jirama tamin'le tadiditsika tsara le zavatra nitranga tany décalé reny dia anisan'ny somary nanosika an'izay. Misy fotoana zany mihoatra ny 2 fois mihitsy manakaiky ny 3 fois indraindray arakaraky le toerana indrindra tamin'le nisy arrêt iny satria tsy maintsy nitohizana foana ihany moa zany ny famatsiana ny zareo ary zany koa zany araka ny mazavaky teo anisany somary nampiakatra le consommation fa raha ohatra ka tsy misy ny jirama iny fa hoe normal ihany le jirama mety manakaikikaiky 7 à 8% ihany le consommation nationale zany ny fiakarana. En général anisan'ny tena natokana izy miakatra voalohany aloha ny teo zao ohatra ny aviation sy manomboka misokatra ny vol tadiditsika tsara fa 2020 io zany hidiny resaka vol internationaux tamin'ny 2021 nisy ihany fa vitsy dia zao efa miverina tsikelikely izy io dia efa miverina miakatra
zay no anisany mampiakatra azy. Faharoa koa anisany mampiakatra azy ny gazoine en général na de teo le fiakarana be ny jirama teo ihany koa. Ny anina koa no anisany nafta zay produit consommé ny Ambatovindry indrindra. Iny koa hita miakatra satria zareo nandritra ny volana maro dia tsy niodina taorianan'ireny le olana eran-tany maneran-tany ireny zany tamin'ny confinement fa taty aoriana zareo efa miverina miakatra. Ary tetsaikilany koa na ny super ary zay marina fa tsy hoe tsy makany amin'ny jirama na tsy makany amina gros client misy fiakarana eo amin'ny telo ka hatramin'ny 400 teo koa. Ny produit rehetra zany mitsapa fa misy fiakarany daholo ihany